faly mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy satria efa tonga amin'ny fotoana amin'ny fanomezana indray tsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana doria ty. Doria maro ny heviny fa eto ilay doria anarana ny ramina fotsiny androna an'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. 8 taona latsaka herinandro no nanarahantsika an'ity fandarana ty. Zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube ary ny adresiny dia fanabeazana doria imanovo jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny filamatra amin'ny fandarana no hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanakamampara, atomboy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakirana latabatra marobokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantrantsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo fandarana kosa dia iavonareo imanovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba fandarana zay hita fa nahatsara. Eloavantsika an'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondinombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo zay matory vokondao tsika ampionjo fa zaka tao tsy ianara. Ny mibana ny zanam-pandarana dia fakasitrahana amin'ny fandarana, fanamariana raha misy dia miampy an'ilay teny fankaherezana. Fa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko dia ho tonomiko anareo sy ny toerana misy anareo. Dadan'ny fidy madiro ny fody lakivola Marovoy banlieue. Mamany Angelo atany malandy avaratra. Sidonie mivady Marovoy quartier Tsimajao amin'ny Madiro Ben Denis. Fa ela anareo Sidonie mivady tsy navy. Ewa maraba anareo navy. Directeur en CEG Ambalabe Mbe Fanjava district Mahajanga 2. Misaotra anao manokana monsieur le directeur. Dadiny Sia Maevalaza mianakavy plaque Bardeg. Godo zay fa nazy miliara raiky ndaka mianakavy. Ery mianakavy godo fa 2 miliara sy ny rafozany. Ambolomoty andefany bazary mpanamboatra telefony lelay malaza io tsisy tsy mahay azy ambolomoty ao. Maraba ery. Babany Mangabory. Sala io mianakavy koa miliara ambala mboaty fokotany tana mivony commune Marsakoa RN4 adresse tsy avy amin'ny fakafiry babany Mangabory. Dadilany Jesus babany Josefa sy ny fianakaviana jiaby godo maraba jiaby antana mivony commune Marsakoa RN4. Meme io vétéran boigny ao tafiditra amin'ny vétéran kabarty fanjary Tanambony Sotema secteur 4. Baban Stéphanie mivady akazo mananara fokotany Ambato Bevomanga commune Nosy Manain'olona district Marovoy secteur ny akazo mananara. Mazava adresse ay kafiry koa io fa tsy avy any. Mario io Marovoy ao malaza donc Mario Marovoy ao. Justin Mabibo io malaza lelay malaza Mabibo ao Justin io. Didia Mami fokon'olony fokon'olony ety Anoro Malandy lafa mahazo miliara be fokon'olony ety ndro mitandregny. Zamba nataony mitsy hoe Zamba za mihevitra zambadista mianakavy tsara rano ambony amin'ny Lacourbe. Maraba Lacourbe miliara koa azoko amin'ny mianakavy io. Zay mianakavy amin'ny Lacourbe atany Masaja. Maraba Jijiksa Andretra Jijiksa mianakavy koa miliara koa io. Andretra fokotany Ampitolova commune rurale Mbelbaka. Mazava adresse zany. Dadi Ampitolova mazo client za Ampitolova ao. Victor na papany Claudio Lakovola. Maraba Dominika io tianay amin'ny complexe sportif ao.
zay nareo nandefa SMS taty amiko ankasitrahako enina tsy nandefa SMS fa manaraka an'ity fandarana ty tena akasitrahako tena makasitraka indrindra tompoko fanamariana ty nisy tranga nahafaly de mba zaraiko aminareo am'ty akatoko ny fahavalo taonany fandarana Doria ty nahazo telefôna za fa hoe eto mahajanga izy fa te eo amiko ka zao ny lazainy ankafizinay aty belanana ny Doria za tareboko haiko fa tsy marina zany satria tsy tonga ny fréquence-ny M3 fa rehefa nanazava izy fa hoe 7 eo ihany no Doria misy aty aminay fa za mila izy jiaby koa misy aminao manakory tsara azavao ka zany izy io misy am'ireny mpivarotra hira reny tafidy trano koa ny Doria de 7 foana hono ny azondreo any Bealana nany fa raha mila izy fa izy mila izy jiaby nety dikan'izany mandia zany marina foana zany le volazany hoe fa tonga any Bealana na le Doria zay moa ny tena tanjona antsika amin'izy ty ny partany rano Madagasikara satria sady misy fahalalana misy fahendrena no ifampizarana mo namorona asa koa satria efa zaondreo vola koa Doria io ary tsy mandalo aminao mida nareo sauvé fa zao raha misy ristourna podiana zay zany mikasika an'iny ka ozy aho hoe ianao io miainao an'io Doria io raha miainao amin'ny telefôna azonao atao tsara mienregistre azy satria vao mandeha zany le Doria amin'ny telefôna de alefanao ny enregistrement de iny enregistrement iny zany rehefa aveo iny asinao iny zany akanao an'le iny zany akanao an'le enregistrement le Doria de manana anao tsy mila mitady aminakahy aty ata fa raha mbola tsy azonao nandritra an'izay 20 taona zay anao voatery mandeha miditra amin'ny cyber satria efa any amin'ny efa nalefatsika any amin'ny YouTube maka zio adresiny de hoe fanabiazana Doria Imanovo Jery fa izy ndraiky somary monimony satria Doria raiky anefa mandeha 45 minutes ke raha anao angalan'izy zany tena elaela be de mety lany vola fa na izany na zany raha tianao izy tsy manahirana anao zany io fa natao bojo io tsisy arakaraka zay afaka mizarazarao jusqu'à atapalafaran'izay lavitra indrindra zay ny tanjona antsika am'le Doria sady mizara fahalalana tsika mizara fahendrena tsika misy koa moa miditra aminanao ino koa mba misy anjara brikiny Doria koa zany amin'ny fiarahamonina jiaby makasitraka anareo amin'ny 31 mai 2024 ialana tsiny fa atsika tsy misy fankalazana fa ny fanamariana kosa no ataotsika de ny 31 mai zany amin'ny vaovao amin'ny vaovao iny zany amin'ny vaovao amin'ny M3 dia ilazalazantsika misy ny tantaran'ny Doria hoe inona natonga an'le Doria inona mba maromaro zany tantara azonareo mikasika an'le Doria mikasika an'le fanamariana alefaso ny lohahevitra zay kafizinao fa veritsika amin'ny fotoana io mahazo mandefa lohahevitra ata misy telo ianao fa roa ihany no veritsika de asivo numéro le lohahevitra alefanao raha anao mandefa telo zany mba asivo hoe T1 T2 T3 afahanay mifantana an'le zany hoe reto ihany zany no alefatsika amin'ny herin'ny androany feno 20 taona zany amin'ny le 1er juin andro sabotsy io fa ny fandaratsika mandeha Zoma de amin'ny Zoma ho avy zao zany zay lohahevitra tena tianareo apoditsika boana zavake am'izay kila olo ravoravo am'le lohahevitra tiany zay ny amin'iny teny fankahirezana tiandray ny teny fankahirezana ho zaraiko aminareo engany mba ankahiry anareo amin'ny fiainana aza mba miaina mihoatra ny zakanao zany am'ty fiainana ty avako abe tsy zay ataon'olona de voatery ataonao amin'ny fiainana fa zay zaka amin'ny fahefanao eo am-pelatananao ihany ny atao
ary tsy ny vola loatra no mahasambatra amin'ity fiainana ty avako abe fa ny fikatsahana filaminam-piainana mba irindra ny olana io tsy maintsy misy amin'ny fiainana na atanao karakory olana tsy maintsy misy na mahantra anao na antonony anao na mpanarivo anao olana tsy maintsy misy fa iny lay mitondra anao amin'ny fahombiazana iny no mitondra anao amin'ilay fiadanana fa ampiarao amin'ny fahatsiarovana an'Andriamanitra satria amin'ny fiainana vavaka no manova zavatra zay indray ny teny fankahirizana hoentiko anareo tsy voateniko fa tokony nalefako tao amin'ny fanamarinana ny hoe aza sy nahira mihitsy ma io fandarana io fa tohizo foana ya trapako le fitiavanareo an'le izy tsy ho tapaka fa zao tafiditra anatin'ny filiny koa hira fa efa nanao fangatana atsika ampitombo an'io oran'ny doria io fa aza kivy araka amin'ny fomba fandarana dia averintsika tsahivina lay loahevitra anarantsika farany teo mialohany anarantsika n'lay loahevitra vaovao fa mialohan'izay omeko anareo ny larana ifandraisantsika satria raha sanatria mivavana dinilela sao dia tsy mifanandrify aminao zay voalazako eto dia mety ho tezitra anao fa tsy anao ny teneniko nazarany tsy mahita anareo zato amin'ny studio ato 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 84 034 84 759 84 zany hoe mamora azy le 759 eo ampovoany tsy miova raha 32 izy de 44 miafara amin'ny 83 raha 34 izy de 84 miafara amin'ny 84 82 azafady 034 84 759 82 034 84 759 82 zay zany na izany naty zany manao azafady ary tena ialako tsiny mafy raha ohatra ka tohina anao na tezitra amin'ny fomba entiko miteny azy amin'ny fiainana mahasambatra ny manome noho ny mandray zay ny rahantsika farany teo fanontaniana ny hoe asa zay ny tsy mahasambatra antsika malagasy io satria izay rehetra manan-katao amintsika malagasy dia tsy te hizara amin'ny mpiarabelona zantsony raha tsy toka misy tambiny andrasany tahaka ny amin'izao fifidianana zao vitsy amin'ny malagasy no manana fahafaham-po amin'ny fiainana enina ireo zay efa manana ny ampy amin'ny fiainana aza tsy tsapantsika malagasy mihitsy oloha hevitra amin'ny fiainana io hoe amin'ny fiainana mahasambatra ny manome noho ny mandray satria samy tia miaina an'izay rehetra azo ny tsirairay samy miandry fanomezana ny rehetra fa tsisy te hizara zany amin'ny fiainana ary tena lasa firehareana mihitsy ny fahazahoana fanampiana tsy ho an'olona tsotra fotsiny io le hoe personne physique eny hatramin'ny vondron'olona na personne morale tahaka amin'ny firenena ary amin'ny fiainana zay mahafeny tenany ny tena lehibe indrindra noho ny mahafean'izao tontolo zao ngeza be zany zavatra lazaiko aminareo zany satria tsy vitan'ny olona zay tsy manana filaminana anaty ny mifehtena ka atsiarony hoe mahasambatra ny manome noho ny mandray ny olona manana filaminana anatiny ihany no mahatsapan'izany hoe mahasambatra ny manome noho ny mandray ireto misy torohevitra omeko anareo ataovy mba fahazarana mba hampilamina ny ao anatinao amin'izao betsaka ny olona mahatsiaro menatra rehefa manao azafady fa midika hony zany fa hoe olona ambany fa midika hony zany fa hoe tsy manana azo ndamosina diso be zany ary tena eloka be vava eo anatrehan'ny mpiarabelona tsy hoe manaiky mifahadisoanao ao satria mandratra ianao fa tena tsy te ho gadrainy lasa ny fiainako tsy mila mifampiandry amin'ny fanaovana azafady raha misy fahadisoana fa mora mpitenenana zany avako aby fa mila fahazarana fa mila fanetretena fa mila fieverana ny azafady amin'ny fiainana izay tsy manana an'ireo tsy vonina hovanimpaka mihitsy amin'ny fahendrena amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana tsisy fankahalana resy ny fankahalana zany fa ny misy amin'ny fiainana dia ny fahampotehana fa ny misy amin'ny fiainana dia ny fahasimbana fa ny misy amin'ny fiainana dia ny tsy fanjariana rehefa ny olona ny tratran'ireo
amin'ny fiainana osa amin'ny fiainana izy zay rehefa olona tratrandreo dia mahantra amin'ny fiainana zay sanatria mivavana diny lela tonga hatrany amin'ny tsy fanjariany taranaka ane ratsy ane zany avako aby ary tena ilana torohevitra ka ity misy torohevitra ho zaraiko aminareo am'izay mba tola aloha hevitra atsika ny hoe amin'ny fiainana mahasambatra ny manome noho ny mandray amin'ny fiainana ilaina ny mahatoky tena amin'ny fiainana manandanja zany atao hoe fotoana zany tsisy firenena tsy mankalaza an'izany fa za moa tsy de mahay teny pirenena maro amin'ny teny anglisy izy hoe time is money amin'ny teny frantsay de hoe temps c'est de l'argent amin'ny teny gasy de fotoana volamena samy manandratra ny lanja ny fotoana io amin'ny fiainana karakara ho aromeo lanja ny endrika ivela amin'ny fiainanao mba akanjo madio foana no anaovana manaova madio foana ninona tranga amin'ny fiainanao manaova mihaja amin'ny fihetsika manaova mihaja amin'ny fiteny manaova mihaja amin'ny toetra manaova mihaja amin'ny fitafy mahatsara anao zany fadio manomboka androany miteny hoe mba mety ihany ve mba tsara ihany ve marina ve zany lazaiko zany satria marika ny tsy fahatokisantena zany avako aby mamparefo anao amin'ny fiainanao zany lasa ny fijery ny hafa ny hitondranao amin'ny fiainanao satria tsy ampy fahatokisantena anao amin'ny fiainana fa za rehefa nanao an'ity fandarana doria ty tonga de nanantona any amin'ny trois za tsy ampisalasalana mihitsy tsy nieritreretiko tsy nanontaniako olona hoe mety ve tsy mety ve za anao talehibe lalamo tam'izay de ozy izy tamiko fanamariana kely fotsiny mioloha hevitra mandritra ny enim-bolana aloha zay sao mandeha ray volana izy de tapitra le fandarana de nomeko nandritra ny ray taona de izy feno valy taona iarahantsika zao fahatokesantena no heriny am'ty fiainana ty am'izay rehetra ataonao na maro ny manakina amin'ny fiainana mahasambatra ny manome noho ny mandray ary amarintsika amin'ny trangam-piarahamonina zany tam'izay moa zany tantara mikasika ny monsieur Bill Gates zay fantatra ny maro fa mpanakarena am'izao tontolo zao mihitsy izy voalohan'ny mpanakarena de nisy nanontany azy ny hoe monsieur Bill Gates mbola misy mpanakarena mihoatra anao ve de namaly izy hoe ye misy ozy izy any andafy any misy am'ireny amin'ny serana mpiaramanidina reny amin'ny terrain d'aviation zany misy mpivarotra gazety de saika hividy gazety ilay mpanakarembe eran-tany monsieur Bill Gates zany fa rehefa nijery vola madinika izy de tsy nahita de ozy ilay mpivarotra gazety hoe avelo foana fa hoeto na tsisy madinika azy anao fa nahoana fanontaniako ny fa nahoana rano vaveto no nomeny de hoe ilay mpivarotra gazety hoe hoeto foana ry havana fa za mandoa azy gaga monsieur Bill Gates ny sady menatra satria tsy ao aminy mihitsy ilay fahasambarana no izy nandray fa tsy mba nanome afaka raha volana taty aoriana miverina tamin'ny terrain d'aviation io monsieur Bill Gates de mbola saika vidy gazety ihany koa saingy tojo an'ilay mpivarotra gazety nefa tsisy madinika tsy nety nankatsony monsieur Bill Gates satria tadidy fa efa nanome azy le mpivarotra gazety taloha sady tsy tonga tao aminy mihitsy ny hoe anome mihoatra no sady tsy nahazatra azy tamin'ny fiainany mihitsy zany dia nazavain'le mpivarotra gazety taminy hoe maka foana ianao fa efa tombarotra koa ne io andoavako an'io gazety omeko anao io voatery naka tsy satry monsieur Bill Gates taty oriana rehefa tena nalaza be monsieur Bill Gates de nitadiavin'le mpivarotra gazety satria tsy afaka tao an-tsainy mihitsy lay fanampinana ataon'le mpivarotra gazety taminy enim-bolana taty oriana de hitan'le mpivarotra gazety de osy tam'le mpivarotra gazety hoe tadidinao ve za am'le teny impératif be satria mpanambolaka de namaly le mpivarotra gazety ny hoe monsieur Bill Gates tadidinao zany vidy gazety taminao de hoe le mpivarotra gazety hoe ye indroa misaotra izy monsieur Bill Gates inona ny tianao amin'ny fiainana mba hanampiko anao am'izay tianao de nome le mpivarotra gazety sady namaly azy hoe ny tena tiako dia nanampiko olona tena mpanakarena indrindra teto ambony ty tany ty
ary zany na tonga monsieur Bill Gates namaly an'ireo nanontany azy teo alohany hoe ie misy mpanan-karena mihoatra anahy amin'ity fiainana ty de le mpivarotra gazety zany amin'ny fiainana mahasambatra ny manome noho ny mandray amin'ny fiainana zay tonga eto an-tany de tsy misy zavatra noentina lasa mandao an'ity fiainana ty tsisy zavatra hoentina nefa ny divazana ianao nitady arena sanatria aminao mihitsy zany hoe mba hizara mpiarabelona amin'ny fiainana zany na tsy hoara le arenany aminao tsapako fa tsy fa mijaly ianao ao anatin'izany arena nananao zany fa ny fizarana no mahasambatra amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana mahasambatra ny mizara noho ny mandray tam'izay moa tsika niresaka momba amin'ny vato reny olona mpanan-karena be tsy mizara reny no antsoina hoe toanam-bato manao kory koa many vato 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 amin'ny fiainana ve le voninahitra ny masaka tao an-tsainy amin'ny fiainana avonavona no mameno ny fiainana tahotra zay le te sao misy mihoatra azy amin'ny fiainana ozona tambatra zay rehetra zay no natonga anao azony ozona ary zay ny taritatsika n'le hoe zagnahary ambony donia de ray aman-dreny niteraka anao io nefany noho ny tsy fahalalantsika hoe mahasambatra ny manome noho ny mandray mahantra zanahary ny malagasy akamaroany mahantra tena mahantra zanaka tsisy mahatsiaro ray aman-dreny zany fa de ny fiainany samirery ihany maro amin'ny taranaka malagasy ny lasa vato le nazavaiko teo be voninahitra amin'ny be avonavona amin'ny be tahotra so hoarany namany amin'ny te azonozona amin'le zay na rahantsika farany teo zay ndray no voaboasantsika trangam-piainana tsy misara mianakavy amin'ny taranaka ankehitriny io loha hevitra io ny faniliana andraikitra ny fanomezantsiny ny hafa amin'izay rehetra atao tsy za tena tsy za marina mafy tsy mba za anisan'ny fomba tena tsy mitondra fahombiazana amin'ny fiainana ireo ny fanomezantsiny sy ny fialantsiny faniliana andraikitra amin'ny hafa zany tiako ny manamarina fa tsy hoe mialatsiny fa fanomezantsiny satria ny mialatsiny de tena fomba malagasy tena tsara zay fanao ny olona feno fanajana feno fahendrena ataony amin'ny mpiarabelona aminy mialatsiny raha mialoha fitenenana aminareo zoky ray aman-dreny fa ny loha hevitra hoentiko anareo de hoe fanomezantsiny ny hafa matetika ny eto dia samby jolahy no mpanilika sy aniliana an'io tsy fetezana io matoa izy manilika matoa aniliana matetika samby jolahy nefa miezaka mba anana fahadiovana eo amin'ny fiarahamonina ka tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe jolahy nafaty-mpamosavy ka maty n'olo ratsy ny olo tsy vanina azafady raha misy tsy mety de tsy ana zay fa ny hafa fa tsy izy velively raha tsy afa-panadinana ny ankizy anankiray matetika manilika mialatsiny amin'ny tsy fahombiazana fandara-pianarana iny tsy vita hatramin'ny farany zavatra mbola tsy nanadinana nay mihitsy nataotao ary zany na tonga naka tsy afaka nefa nisy namany afaka foana ary io tsy hoe lay zaza ihany tompony kevitra amin'izany fa tena tambajotra mpianakaviana mihitsy satria nandray aman-dreny de mpiray ombonantiko amin'ny zanany fa rehefa malokilany ao an-trano zany hoe mitranga ao an-trano indray lay tsy fetezana misy vaky ny vera misy vaky ny vilia misy vaky ny vazy misy simba ny entana ao an-trano de miverinao indray ny ile hoe tsy za tena tsy za marina mafy raha mba za lazaina takon'ila amin'ny fanomezantsiny amin'ny hafa amin'izay fomba fiteny zany ka aoka isika tsy hanao lehibe tsy zokiny toa vomanga zany amin'ny fiainana mahita nefa ny tsy mba manitsy amin'ny lalana tsara mahita nefa ny tsy mba manitsy amin'ny lalana marina mahita nefa ny tsy mba manitsy amin'ny lalana zay mahasoa tranga hafa
ndray no asiotsika amitranga ampivady tsy misy milamina mihitsy ny fiainanay mivady ao lahy ny savoretaka ny fiainanay tena samy mandeha samy tady samy manao zay tiany lay mba manoro-hevitra anazy le namany alamino lay io nge tsy avy aminakay zangy tsy miteny tena mandevitra foana vitsy mikitra ny rery fa izy lay tena karaha biby mitabataba manopa mamango za tsy naefa lay za ony mandandany vola foana nefa vola ampidiriny aminay kely tsy ampy anay manko zaza firy tsy tompona andraikitra mihitsy izy avako aby fanomeza tsy ny hafa amin'ny zavatra rehetra foana no feno aminy lehilahy tsy manjary maty isaka ny mody manto za efa leo lay efa nahita olo hafa izy zay na tonga anay mba metimety iny lay za mbozy izy tondro rôly fa vadiny tsy manjary aminazy zava misy atokantrano any zany ko aminao manova fa tsy mety kabary karaha zany tena tsy mety tranga amin'ny lehilahy ndray za la olo tsisy fotoana iarako amin'ny vady aman-janako nenty fa manao akory za tena miasa mafy vola tondro ameko andreo iny koa ilohandreo mihoatran'izany basy raha zany no izy basy volandreo manafosafo vadinao ao volandreo mananatra zanakanao ao volandreo manome fitiavana amin'ny fianakavinanao ao joya tsy mety ity lay tonga am'le fomba fiteny hoe faly malahelo tony manantena ny andova le fianakaviana sady faly ny malahelo faly fa andova malahelo fa amoyen'le maty teniny tolo zany fa tsy forono manovojery miala am'izay ndray dia ty le tranga fanjakana ty la olo tsy misy ilana azy nenty sady tsy manome asa tsy manome fanampiana ta lavitra aminazy mihitsy le hoe inona ny zavatra ataoko mba hanatsarako ny fireneko lavitra aminazy fanomeza tsy ny hafa to amin'ny zavatra rehetra atao miala am'izay indray dia za la olo tsy sasiny ty amin'ny tontolon'asa ty karaha anao zany voraka tamin'ny asanao iny amin'ny fiainana jirandro mahay sady mahay kabarin'olo jiaby amin'ny tanàna raha ata fiainanao tsy hainao mandilatra jirany mahay anazy tsisy raha misitrika amin'ny fiainanao amin'ny fiainana ankehitriny zao surtout aminay mpanao fandara-pahendrena io godo izy mikapokapoka tsisy raha tsy azo mivavany manao jijirazana jiaby nefa amin'ny fiainany tsisy raha manjary ata zay io azony kabary karaha io sady izy no izy ny jombilo tsaiko tsainareo donc kabary zany iny tsisy raha iny tsikolo zany ne manahirana ny maro manao fandarana ohatra ny ty ataonay ty anao tsisy raha tsy azo mivavan'olo aminanao mamaly am'izay bako mafulany le afakasa iny le niteneny jirany anao karaha afakasa entreprise ny asako iny ane la olo karaha zagnahary anao diskely to efa roasindreo kamo sady entreprise iny ane efa reraka misy olombelo tsy mety diso amin'ny fiainana tsisy olo parfait zany amin'ny fiainana avako abe io ndro fialantsiny fendy zao ialao ny fanomezantsiny ny hafa am'izay rehetra atao amin'ity fiainana ty satria sady tsy mampivelatra ny tsy mampandroso amin'ny fiainana indrindra lasa virus mamindra amin'ny hafa ary ny tena loza de manimba ny ankonana ny tena loza de manimba ny fianakaviana ny tena loza de manimba ny fiarahamonina eny hatramin'ny firenena manontolo ary tolo-kevitra de zao amin'ny fiainana miezao vavolombelona amin'ny fametrahana zavatra tsara miezao vavolombelona amin'ny fametrahana zavatra soa ho an'ny taranaka marina fa
ody fity mandaitra indrindra amin'ity fiainana ty tsisy mihoatra ny vola fa na de zany aza aoka sika malagasy tsy ho jamba ny vola amin'ny fiainana manaova ny marina foana satria amin'ny fiainana ny marina tsy mba maty no mitondra azavana amin'ny fiainanao foana karaha masaova miposaka tsy nanana an'iny ka nanao marina io tsy maintsy miposaka avako abe ny fiainana ataovy toy ny osy vavy maniry somotra zany manakory koa ma ny osy vavy maniry somotra ny lova tamin'ny ray tsy avela ny etra tamin'ny reny tsy afoy zany hoe ny fombafomba ndrazanao azafoy fa manandratra anao zany anisan'ny zavatra tena mahavery atsika io satria ny fombanao mihitsy no fototra ijoronao kanefa ny indray no ialanao malazo bakanao malazo satria tsy tsiry aminao mihitsy ny fomba ny hafa ary mbola veriko foana io fialatsiny io familiana andraikitra io natonga atsika ny ala fototra misy atsika ne satria nahoana satria mba nanratana ny tenany hoe zange efa tsy mitovy aminareo za fa hafa zay nge le kisarisary aseho an'iny zavatra iny nefa mbola averiko foana tsy reraka za zany tsy mahay toko sy andininy amin'io baiboly na coran io za tsy mahay verset fa za kosa resy lahatra fa ny vakivaky mpiainana zay zaraiko aminareo atsasa manilan'io ny ainako ary fantako ary azoko antoka nahitako pirofo ary za matahiry zay tantara hitako hoe raha ianina nanao an'izao zao ny hafarana raha ianina nanao an'izao de zao ny hafarana ary zay no mbako mizara azy aminareo mba tsy avoanareo tsony nefa navoana fa misy makolo mahay toko sy andininy baiboly tsarovako namako zay manambarany za lalo matsiaro andafiny ente tetra boko manafo jiaby ala mafatandafy araka ny tantarandreo zay io tsaroko azafady zany hoe tsy izy no resy lahatra tany andafy fa tantaran'le olona no tsarony de matsiarony anynda ka zay le teneko hoe nyatsy le toko sy andininy no haiko fa ny vakivaky mpiainana no ifampizarana ary za de mbola mamerina fa io anareo zay manao zina manao tsinitsinina ny ray aman-dreny zay nahitana masoandro alazo anareo amin'ny farany avako aby fa mbola dieny zao mbola tsy tara vonjeo raha mbola velona nazavaiko teto tamin'ny farany talohaloha kely teo amin'ny malagasy ny fanenenana de teny anankiray fotsiny fa amin'ny frantsay izy io misy teny anankiroa ray regret ray remords le regret zany manavaka azy amin'ny remords mbola tratranao eo le olona de mbola afaka mifonana baba za diso mama za diso mbola afaka amela izy mbola tsy ndesiny mandry any le alahelony taminao fa le remords fa rien à faire izy fa milentika any izy fa maniry izy fa ambany tany any anao nde anao iny koa tsisy hevitra fa zakainao foana raha nataonao jiaby sanatria mivava raha nisy ny tsy nety ka dieny mbola misy ny fotoana azavarina ajao lalao omeo asina ny ray aman-dreny ary ny fanomezanao ny asina ny ray aman-dreny no mitarika anao anome asina ny razana akory manao olo tsary ndraiky hitanao tompoinao volaninao ndragnare zandragnare sorany tsary hitanao izy tsary hitanao anao tsy mavandy va ray aman-dreninao hitanao velo zay zoanaty adignanao anao mavandy ary ny tena loza de nyteneniko anareo rehefa miresaka hoe tany misy tompony tany misy fombany rehefa manao andreo ny olona de aratsitsika amin'ny hoe mpanompo sampy ny razana tolana ny toizanao matony nisy ny tolanao de avy amin'ny tolany razanao rehefa manaja an'io ny olona de atao hoe mpanompo sampy ny tany sy ny razana ny tonga tany razana fa rehefa miresaka anao no hoe tany razana masina ny tany
very atsika avako aby fa za de mbola tsy sasatra mamerimberina miteny aminareo ny hoe aza mba arina toy izany sotoavana malagasy. Tsisy firenena zay farany mandroso tsy manana ny fomban'izany fa ny afatro de zao. Rehefa soa, rehefa tsara de zareo amin'ny zanak'amapara. Atomboy, aoreno, atsarao, azamiato. Na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Boribory ny amloalo. Mety tohina anao ny fomba netiko miteny azy. Nefa zaho ato karaha miatsaka azy ny micro. Tena ialako tsiny ary fonako aminareo. Raha mafy loatra ny fomba nitenenako azy. Fa teanana ny tsara tompoko. De miezaka ny manambara, miezaka ny mizara. Fa raha misy ny tsy mety, avereno ary mifampiatsoa, mifanazava. Fa zay ny mahatsara. Raha be ny fitahin'Andriamanitra, hotratratsika ny fahavalo taona ny fandarana doria amin'ny heriny anio, de loha hevitra zay farany tianareo no averintsika eto. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny heriny anio toy izao indray.